Zay ary ny mikasika an'iny amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana resaka kely kickboxing tsika no manoma tena ihany koa ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja kickboxing ao amin'ny squad junior izay andray anjara amin'ny fidinana tokon-tahaka eran-tany any Italia amin'ny 9 ka hatramin'ny 14 septambra efa orovolana izy ireo no nanoma tena tamin'ny fiatrehana izay fahalalana izay. Efa orovolana zao no nanomboka ny fampivondronana ny ekipa-pirenena malagasy zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing ho an'ny SCAD junior izay hiatrika ny fidinana tompon-tahaka eran-tany amin'ny 9 ka hatramin'ny 14 septambra ho avy izao. Telopolo mirala no nantson'ny fédération anaraka ny fanazarantena izay indroa isan'andro mandrapa tonga ny fandehanana makany Italia. Avy any Tomasina dia nahitana mpiatroka 5, avy any Manakara 4, avy any Fianaratsoa 2, avy any Toliara 2 ary avy any Morondava anankiray ary avy eto Analamanga dia miisa 12. Ny maître Boutsilbera moa no manazatra ireto ekipa-pirenena malagasy ho an'ny SCAD junior ireto. Ambarany ary fa dia efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny ekipa-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanomanana tena fatratra tokoa zao dia ekipa nationale junior izany hoe presque eo amin'ny 2 mois eo zay nefa lasa no regroupénan'izy ireo. Masitsivana moa zany dia maro dia maro satria eo ny bedapelaka izy efa miatrika ny compétition teto ivelany sy tany toerana tany ivelany sy teto toerana ary misy ihany koa zany hoe fijerena ny performance ny ekipa izy ny tena mety havita ny aro ny voninahitsy Madagasikara. Amin'izay fanana faratapony izay manahoana ny voantsika par rapport amin'ny atao hoe rehefa mpandray anjara n'izany fidinana tompon-tahaka eran-tany zao. Tsika amin'izany zao dia tena raha ny voantsika zao dia tena miakatra dia miakatra satria rehefa nandinika zany izay tao amin'ny technicien dia tsy tondraka izy midepoa fa eo amin'ny 60 midiny eo zany tsika tena anisan'ny atahoran'ny olona ny ivelany ka eo ankizy zay entanay zany dia le 60 kilo daholo ary ankizy tena mbola hoe mbola vao misandratra mihitsy no entanany dia mbola manana tena hery sy tanjaka tena mbola ao tsara. Araka ny fantatra dia 20 eo ny boxeur eritreretin'ny fédération hoentina ny Italia amin'ity fidinana tompon-tahaka eran-tany ity. Miankina betsaka amin'ny enti-manana nefa izany araka ny nambaran'ny filohan'ny fédération Brian Andrenirina. Amin'ny 15 ny volana Jolay izao no mety ho fantatra ny lista farany amin'ireo boxeur izay andray anjara amin'izany faninanana izany. Mbola isy ihany koa moa ny katrokady izay hitsapana ireto tovolahy ao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy ireto, andrefesany indrindra ny dingana vitan'izy ireo tao anatin'izay fanomanantena izay.